Tingana fahana miampita amin'ny fianarana ambaratonga ambony ny fahazoana ny diplôma baccalauréat momba ny fidirana amin'ny université dia manana ny ambara ny filohan'ny syndika mpampianatra pikaroka. Ampiarina amin'ireo université eto Madagasikara manomboka amin'ny fidirana manaraka ny rafitra LMD na ny licence, master, doctorat hoy ny professeur Raniri Arnosy Armanana filohan'ny syndicat mpampianatra pikaroka na ny CSS. Nambara ny fadeny izao dia tokony ampahafantarina ary tokony ezaka fantatra ny momba azy io ny mpianatra vao hiditra eny amin'ny université. Tokony afantatra ny sampam-pampianarana afaka anohizana amin'ny fianarana aorian'ny baccalauréat mpianatra vao afaka baccalauréat teo ka manana eritreritra hiditra eny amin'ny université. Dia miarabany voalohany indrindra aloha ireo tanora na misy lehibe ohatran'ny isa taona manala baccalauréat izay fanadina-panjakana izay mbola tokony hanana amin'ny maha-izy azy ary ny tena marina tokony hanana amin'ny maha-izy azy ireo tanora manana ny diplôme io satria dia ny connaissance générale dia miankina amin'ny io baccalauréat io fa ny ataoko hoe vita nananan'ireo nouveau bachelier io dia koa satria ny université dia ezaka hiditra ao anatin'le système LMD, licence, master, doctorat. Io moa dia efa niresahana ihany taona maromaro zay fa amin'ny fidirana manaraka izao vao ezahana ka hiditra ao anatin'ny système ary araka ny voalazan'ny ramatoa minisitra dia tokony ho tafiditra ao anatin'io système mihitsika hatramin'ny 2017. Ary mialohan'izay dia tokony afantatra tsara ny tanora hoe inona zava-misy any amin'ny université, inona avy ireo taranja misy, inona zany système fampianarana vaovao LMD zay. Ireo zany dia tsy ampy mihitsy ary ireo aloha ny zavatra tokony ataontsika mpiandraikitra ny fampianarana ambony amin'ny ankapobeny. Anisan'ny olana mipetraka ary heverin'ny filohan'ny CSS fa ilana famahanaingana ny tsy fitovian'ny fidirana amin'ny université. Ka ny fidirana dia anisan'ny zava-dehibe ny amin'ny université. Mampalahelo anefa dia efa mataonana izao tsy miara-miditra intsony ny université enina ary ny ao anatin'ny université enina ary ny ao anatin'ny université anankiray ohatra ao anatin'ny université an'Antananarivo izay misy établissement fito dia tsy miara-miditra koa ireo établissement ireo ary ao anatin'ny établissement anankiray ohatra hoe ny faculté des lettres zao dia misy département folo dia tsy miara-miditra ihany koa ary tsy manana ny famaranana ny taom-pianarana mazava ka ny zavatra irariana dia ny tokony izy fandrindrana ny fidiran'ireo tanora ireo ary mba izy fialan-tsasatra mazava tsara rehefa tapitra ny taom-pianarana ka ny tiako lazaina amin'izany hoe ao anatin'ny fitoniana tanteraka no tokony ampandehan'ny université ary tokony hilamin-tsaina ireo tanora avazava tsara hoe rovina no miditra, rovina no atao ny taratasy ilaina rehetrarehetra momba n'izany fidirana any amin'ny université zay mba hizoran'ny fianarana tsakan'ny sy andavana eny amin'ny université mangataka ny tokony hamerenana amin'ny laoniny ny toeran'ny université ny filohan'ny CSS mitaky ihany koa izy ny tokony hanana ny université fahaleovantena sy satamazava ary tsy